Ho an'ny taranja baolina lavalava indray resantsika manomboka eto mazava ho azy fa dia mbola mitohy ny fanomanantena ho an'ny Maquis de Madagascar mialohan'ny atrihan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny African CAN 2014 tanterahany amintsika ihany koa moa izy ity zany mitohy ny fanomanantena amin'ny alalan'ireo ady sy lalao tsapa izany ka omaly sabotsy ary dia ny ekipan'ny Kosfa no ny fanandrana tamin'izy ireo raha nitsikatra aloha dia mbola ireo mpilalao izay efa hatranainy tao amin'ny Maquis hatramin'izay no mbola hatsangany mpanazatra ny ankamaroany tamin'izay lalao sedra rehetra efa notanterahana. Mbola ireo mpilalao tranain'ny Maquis hatramin'izay aloha mbola andriny isain'ny mpanazatra Bertin Rafanomanana tao aoriany ireo lalao tsapa izay efa nataon'ny Maquis. Omaly sabotsy dia ny ekipan'ny Kosfa izay manao akanjo manga any amin'ny sary indray no nanome donan'ny Maquis teo amin'ny lalao voalohany. Niady ny lalao satria voatoatry ny Kosfa tsara ny Maquis teo amin'ny fidirana voalohany ohatra dia tsy nisy mihitsy ny baolina matin'ny tanana izay nentin'ny Maquis tamin'ny fitsarana hors-jeu avokoa ny tokon'ny Rokota sy Enina tarika ny Maquis. Faharoa dia napiditra ireo mpilalao Maquis efazatra dia ny mpanazatra Bertin Zoto ho hita ho nanatombo kely ny Maquis ary nahatonga baolina nentin-tanana iray. Na izany aza nefa dia samy nampiseho ny fahavononany hatrany ny mpilalao. Zavatra rehetra tao? Izy aloha zany matsa ohatrany matsa sady testany ety dia misy kely mbola misy tsy mety ilay satria milasa misaratsaraka be ilay bandy. Aiza hoe zara ny fahavonona? Fahavonona dia tena vonona vonona. Arak'ilay manao mafitsapahana anazy zany aloha dia napietsaka amin'ny plasy fipetraka mihitsy ny androany fa dia tsapainao amin'ny toerana zany dia zay no nahatonga anao mipetraka teo amin'ny toerana iny. Manao ahoana raha ny fahavonona na ny fahitanao an'ilay hoe natsofoka tany ampovoany ianao? Ilay plasy ilay hoe any ampovoany io zany tsy dia manana voafy satria any amin'ny kleba efa zatsany ny toerana iny satria zana hoe voafy daholo zany ny toerana rehetra eny ambony kianja. Manao na ny fahavonona amin'ny kanina? Fahavonona amin'ny kanina aloha zany efa vonona tsara. Ho an'ny mpanazatra kosa dia nambarana fa mbola misy ny lesoka ary ilaina ireo mpilalao Maquis efa vokitraikefa. Fitsapana faharoa zany efa manomboka mijery an'ilay mpilalao tsirairay. Raha ho feziko zany le teo aloha dia mbola tsy maharesy an'ilay zokony mihitsy ilay zandriny. Raha mbola nisauven'ilay zokony teo zany fa raha tsy izay dia hoe resy ilay zandriny. Zany hoe ilay zokony zany mbola hita ny traikefa ny tanjaka nefa efa miverina dia miala tsiny afa dia mbola hafa ihany zany ny zokony aloha. Dia eo amin'ny lesona nampiasa lesona ray fotsiny teo dia maty. Ilay zandriny tsy samy mampiatra lesona fa mihafiafy be. Fa na izany ary nefa misy zandriny hitantsika angamba hoe tena matanjaka kosa fa tsy azo ditsita fa ho tafiditra ao anaty sélection. Ny fandaharam-potoana amin'ny fanomanana aorinan'ny androany? Ny aorinan'ny androany izay koa zavatra ray aloha amin'ny fanazarantena tapitra angamba izay musculation sy ny hoe mibatabata hita ihany koa ny fiatraikany eo tsika moa tsy dia zatra an'izay fa manomboka miditra amin'ny tena akingana amin'izay zany zay zay moa ny atao hoe affûtage sy ny rehetrarehetra dia zay koa ny hita teo hoe somary mavesatra ilay mpilalao amin'ilay mibata vy dia efa tapitra zany zay ny fitadiavana tanjaka fa ny fandaharam-potoana manaraka dia ny andeha la réunion reo amin'ny 12 dia le ekipa ray eto mihaona amin'le Saint-Verdin dia ny aorinan'izay mety hisy matsa anankiray ihany angamba raha misy fa mety tsy dia matsa mafy be tsony fa matsa mety atonontonony mba hahafahana micorriger an'ilay tany la réunion. Teo amin'ny lalao fitsapana dia nikatroka tamin'ny Maquis ihany koa ny Cheminot mbola nivoaka mpandresy ny Maquis tamin'ny Manosy be koa dia mbola nihaona tamin'ny Maquis tamin'ny androany dia mbola nivoaka nandresy hatrany ny Maquis.